Faritra fa 17 nanatanterahany KNAPS ny hetsika izay efa fanaony ny ao amin'ny faritra Melaka na dia sarodalana sy be Asandalo ary ny any amin'izany tanàna izany dia tsy nanakana ny ekipan'ny tahirim-pirenena ny tetin'ny tanàna nahafahany namita ny didiny izany asa izany. Nanomboka tamin'ny zoma lasa teo ary aharitra 10 andro ny KNAPS mitety vohitra aty amin'ny faritra Melaka. Nizara roa ny ekipan'ny tahirim-pirenena, ny iray ny asa tao Morafiny be hatrany Ambatomainty, ny ekipa faharoa kosa nandray antanana ireo mpampianatra Frama tao Maintirano sy Antsalova ary Bekopaka. Fidinana manokana i Maintirano satria tany lavidalana aty amin'ny azo lazaina hoe zone enclavé aty zany dia ny azakazaka anakaty ny KNAPS mba anatona ireo mpanjifa zay tokony hosahaniny mikasika ny fiahina ara-sosialy. Tsy ny mpampianatra Frama atoan'ny fanjakana ihany no mahazo tombotsoa amin'ny tahirim-pirenena mitety vohitra. Sœur Juliette, talen'ny sekoly Sainte Claire eto Morafeny be izao, dia nanararoatra ny guichet forain ikarakara ny fiahina ara-sosialy ny piasa ao aminy. Ty taon'ity zao dia misy 5 zahay. Dia raha hoe ireo 5 ireo zany dia 7 amin'ireo no efa filiany amin'ny KNAPS. Dia ny 3 indray zany eritreretina ampidirina amin'ity oktobra ity. Dia ny 4 amin'ireo mbola manao stage mandritra ny 3 volana. Ireo mpampianatra Frama tonga tany Morafeny be sy Maintirano dia velom-panantenana amin'izao fidirana mpikambana KNAPS izao. Zahay moa efa tsy nanantena hoe ho tafiditra amin'ny fanjakana hoe ahoana aiza no aleha kanefa mbola nisy an'ity fiahina sosialy ty KNAPS aty dia anisan'ny velom-bolo zahay. Nantenainay mihitsy izy io KNAPS satria betsaka amin'ireo mpampianatra ireo zany mananjanaka. Fikarakarana antota taratasy, fizarana karatra KNAPS, fangatahana sy fanomezana fanazavana momba ny fiahina ara-sosialy, ireo no atao mandritry ny fitetezam-bohitra ataon'ny tahirim-pirenena.